Hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana ny vory ireo sindika sy ireo fikambanana ny mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena io tolakandro io tetsy amin'ny ENS Ampefilo. Isan'ny fekevitra navoaka tao aorianan'izany fivoriana izany moa ny momba ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana manoloana ny nalan'iny ny filoha vaovao ny fitsinjovana ny tombotsoan'ireo mpampianatra mpanabe ary indrindra ihany koa nametrahana ny tombana ny amin'ny tokony fahaiza-manao sy toetoetra ananany izay ananan'izay minisitra vaovao isahana ity sehatra ity. Nanao ny fanadihadiana ilovana Manantsoa sy Christian Rakotondramaka. Voalohany aloha dia ny hoe fiarabana ny filoham-pirenena vaovao satria dia zava-dehibe aminay ny fananana filoham-pirenena ary anisan'ny nanao ezaka manokana izy mikasika ny fanabeazana araka ny kabariny. Dia anisan'ny dinianay tato koa zany no hoe tokony ampatsahivina ary tokony hamafisina ary akasitrahanay ny tenin'Andriamatoa filoha mahakasika ny hoe ho raisina mpiasam-panjakana ny mpampianatra firamina. Eo moa ny teknisianina mbola hiaraka aminy anao amin'izay. Anisan'ny nresahanay tato ihany koa no hoe be dia be ireo lalàna efa lany teny anivon'ny kongresy ny tetezamita sy ny filakevitra ambonin'ny tetezamita fa ny projet de loi efa naroso teny zany fa ny décret d'application an'izany mahakasika ny fahem-piainana sy ny tombotsoan'ireo mpampianatra izay olona rehetra mikatroka anatin'ny fanabeazana dia ireo zany mba irinay ny fanohizana an'izay. Ary anisan'ny resahanay tato ihany koa no hoe mba manahoana amin'ny maha-syndicat amin'ny maha-fikambanana amin'ny matompona andraikitra hoe inona ny critère na ny profil na olona tokony ho ministra ny fanabeazam-pirenena. Dia tsy maninona na mpanao politika zany ministra fa tokony mba manana ny reto farafahakeliny zany ilay olona atao ministra dia ny hoe voalohany olona nahazo fanofanana mahakasika an'izany fanabeazana zany ary manana diplôma mahakasika an'izany ampitraikifo eo amin'izany asa mpitatana ambony zany olona madio ihany koa teo amin'ny fitantanana zany hoe olona manana finiavana sy finiavana ampandroso an'ilay ministera mba ho tombotsoan'ny be sy ny maro. Olona mahalala tsara ny ambaratonga mpahefana atao anatin'ny ministera sy ny olana ina le olana ao anatiny ary olona misokatra amin'ireo hery velona rehetra ao anatin'ny ministera